amin'ny anaran'ny tompo dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nakeo aminy mba ataony batisa. Hitaranako ny mena rano izy no nanorevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy. Koa mano azy avy mendrika ny fidebahana ary aza manao anakam-bolo manana ny Abrahama olaina izany. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Ary efa mipetraka eo amin'ny filotry ny azo sahady ny famaky. Koa ny azo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia hokapainy ka tsy hiverinaky afa. Ary ny vahoaka nanontany mitsaona hoe inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka nompoizakoa izy. Dia avokoa ny mpamoretra sasany mba ataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatra inona no ataonay? Ary hoy izy taminy aza mampandòa mihoatra noho izay nitendrena alainareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe ary inona kosa no mba ho ataonay? Dia hoy izy taminy aza mitovitovy foana amin'olona ary aza miampanganaingy ary mianina amin'ny karamanareo. Amen. Testamento Bíblico, para estar fechada na postura onde tem um povo. Romana de fora, para que não me caminhezinho por cachando fora daqui. Amém, maravilha. Tua amizade e a tua caráter é enorme. Nas ajude a nos ajudar. Faz deitar a nos fazer de pena. Faz a nos entrada e a nos amici. E essa fantasia fantasara na demais e a arca no ar Alianora Lilás deitaram no Luizane, candiam a Luizane pequena, não? Nua pelonga, o Aquamandusta Sarana de Mancha, Sábado, mulher de um pão brocanai, se pode ter neve para satisfaz a tão pão brocanai de Mancha, se eu tomo oliveira. Quando tinha cinco fundas inteiras, não era que não faz dizer não. A minha faz dizer, só se eu não ficar na arma demais, e daí a mar de uma vez, para que me quando eu me chamo do som do carinho, cantado com a que só para apresentado no ano inteiro sabe manarakan man manarakan man dia favorita nas fardizeram e favorita nas fardizeram quando panai de nariz e de manoras
lahitra filana hiadana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao tsara amin'ny jiosina dia vao amin'ny teny Kristy fa tsy misy fizahan-tavan'olona Andriamanitra. Amen. Uffizialatsika ny tenin'Andriamanitra dia ataontsika ho fitsanganana ny hira voalavo. Famaky misaotra masina izao rehefa jerenao koa mitanjona sy ny foto-kevitra antom-pananganana izany fikambanana famaky misaotra masina izany izay hita fa tena zava-dehibe ho an'ny fiangonana dia tsy nisalasala ny nampiditra izany tao anatin'ny rafitry ny fiangonana ka nanekeny fiangonana ny ananganana sy ampijoroana izany fikambanana famaky misaotra masina izany eto amintsika. Tonga ankehitriny ny fotoana izay tanam-pampiarahana ny famokarana izany fikambanana izany ko dia leroso ho amin'izany isika izao. Hidina ery ambany ny mpitatra ao anatin'ny fanaovan'ny fikambanana famaky misaotra masina ny anjara ilany izao. Raha misy dekona ao anatin'ny fikambanana dia afaka makeny izao izy.
miaraka amin'ny birao ary izao fanamina anaovan'izy ireo izao. Eo anatin'izany indrindra dia aoka hoe mitsika ny soratra masina izay ambara mahakasika izany. Fa voasoratra hoe izao no voaloboka, ianareo no sampana, izay iray amiko ary izao aminy efa mibe izy. Raha miray amiko ianareo ka mipetra ao anatinareo tempo, dia ankatao izay tianareo mahita na izy fa ho tonga aminareo izany. Izany mankarazana an'izay fa ho azanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Zarazarainao samy hafa ny famonjam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany, ary zarazarainao samy hafa ny fanontona, nefa ny tompo dia iray ihany. Liavana isaorantsika ny Tompoandriamanitra fa tanteraketo ny fampizorona izao fikambanana mpamahasoratra masina izao eto amin'ntsika eo Jerosalema. Koa ambara entintsika fa fikambanana velona ato anatin'ny fiangonana izy manomboka izao. Koa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiangonana ny ampahevitranareo araka ny Kristy Jesosy fa ho saina misy vavaka iray mialanareo karazan'Andriamanitra ray ny Jesosy Kristy tombontsika. Ary ao anatin'izany dia misy ny birao izay angatana mba hampandroso eto anoloana ianareo ary hitodika any amin'ny kristianina. Ny filoha dia orantsika sy ny tanko misy ny tsy zavatra tegnavizaka dia mandeha tsirairay eo hoe ny filoha. Ny filoha-panamby alohan'ny filoha-panamby zany dia misy ny diakonina izay regiay dia angatana koa hitandana eo akaikin'ny filoha. Ny filoha, ny filoha-panamby, ny fitahiry vola, ny fitantsoratra ny vola, ny fitantsoratra ary ny fanolosaina. Eny ato dia isaorantsika n'Andriamanitra fa torofo fampafafanga ny fikambanana anankiray dia mazava fa eo ny birao mpitandrina azy. Ary tsy ny birao ihany fa ambarantsika ihany koa fa efa manana fisika anatiny fampifehezana ao anatin'izany fikambanana izany izy ireo. Ko dia magataka nareo mpikambana fitangana izao fa ivavaka ho an'ireto birao ireto isika. Ivavaka isika viavana. Andriamanitra ireo ny mpiasy sy ny birao amin'izao fikambanana voalohany izao. Ianao no angatanay olo-tsaina. Ianao no angatanay mitaradarana azy ireo mba azony mahatanteraka ny andraikitra napetraka ao eo am-pelantanany tsirairay. Ahatonga izany fikambanana izany sy roboroko handroso ho amin'ny fanotonanao sy ho amin'ny fandakanao Andriamanitra. Dia matoky izahay fa rakofanao ny fanahinao masina ny tsirairay avy afaka hanatanteraka ny anjara fanantona manana dia fiazy. Dia mba azy ireo ianao ary ho fanakavokely or ny fanotarana ny mairay fandakanao ny tsirairay avy. Minara Jesosy onaovana ivavakay. Amen. Io ny andraisana tananareo dia izao no teny atao ho anareo birao sy ny fandraisam-piany. Miarako magataka anareo zay mba handinihery telefetsona izay misonanareo amin'ny fanetetena rehetra sy ny fahareretanany amin'ny faharoako mitandevitra amin'ny fitiavana mazoto ny tany firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehifiavana. Fa otsika rehetra ihany koa fitiavana sy fiangonana dia izao no ten'Andriamanitra otsika. Mangataka anareo zay raha mba ekenareo zay tirainanareo sy mitonganareo amin'ny tompo ary mananatra nareo ary mba hoazainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no miasana. Ohatrandre mba somavinareo zay teny manekeny tonganareo ka manoava azy
fa izy miambina tanainareo araka izay tokony mba anaovana zany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fizetona fa tsy mahasoa aminareo zany. Dia amin'ny alalan'ilay zanaka ny fanainafitra no ampahafantarana antsika rehetra fa mizoro tokoa anatin'ny fiangonana mondrika izao ny fikambanana famaky ny soratsy masina ary mifanambarana antsika ny olona rehetra izay famaky ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny fanompoam-pivavahana dia tsara mety indrindra raha manatona azy ireo ao mialoha alahady mialohan'ny amakiny ny soratsy masina alahady mialohan'ny hamakiny ny soratsy masina dia mba mandray izay toretra sy fanazarana atao ary amin'izany isika mihitsy ka nafamba na bekona sy olona na olona tsotra dia ao anatin'izany avokoa raha tena tena hoe ianao ka mahafiara hoe tena efa tatany ianao no famakina soratsy masina na rehefa hoe tena ianao no tena izy ozy hoe zany mila malasinandreo fa zana tena izay indray farantokoizy dia manatina azy io sika izy farany a milohan'ny andraisantananareo aby ao anatin'ny fanamidozao fanamina anaovan'ny famakiny soratsy masina aty anatin'ny fiangonana raha tsy misy raha fanamina anaova soratsy masina ve anaovanareo amina ay tsy izy azakazy dia zao ny angaviantsika tahaka ny fanamina rehetra ampitanota zao dia zao no handrenana sy azay afantatry natao fanaka anatin'ny fiangonana ve ka dia amin'ny fanompoam-pivavahana sy amin'izay andraisana anjara no anaovana an'izany fanamina izany iny anefa tsy hitanareo any analakely manao voakasa hoe dia vao taina ihany nanino misy nakany analakely tsy mety analakely aza ny ty mety fa zavatra misy naozay fa ianareo mahalalazara hoe mainky zany fa raha dia tsy ny fanamina izy ireo ihany koa no tenena zany fa ny fanamintsika rehetra zay mitanana tato anatin'ny tanan'Andriamanitra tsy hoe koa hoe complet ohatra le izy na inona le complet Andriamanitra raha inona mitsy zany koa dia antony azy anaovana mandiana tanan'Andriamanitra dia rehefa natao hoe fanaka ho amin'ny asan'Andriamanitra fangainy ihany no kostimanao fangainy ihany efa anao hoe zara aza maso ty dia ihany tototono fa tsy azo anaovana ary tsy amin'ny fanompoam-pivavahana sy ny andraisana ny tanatsokonao zay a fa dia mahita esposure manao oloha hoe malamena mahita satraty tsy asinan'le ienaratoy tolaro fa ilany fotsiny akany fotsiny anaovana dia mandehandeha hoe fonina anaovana tiana anaovana fa manota hoe akao tsy fanaovana tavamana reny fa amin'ny asa sy ny fanontona ihany manaovana azy mazavatsika rehetra dia azony mafy izay nananao eka ny tonga ny fankalazana ny fahafitoana tsy hoe koa hoe le teo aza votsy fa farafakely miampy otrzao ianareo mieritoana hoe mitonga fa tsy mihena toerana tamonjokopaina mokokopaina ma tsy mihena toerana rehefa avely eo ny mokokopaina io azo mampiasa ny any rehefa aloha zany mokokopaina ny rano tena hitoko aminareo zaho sy ny birao amin'ny tananareo vita tanezatana azao tonga dia apetraka ny sodrano dia restanana ianareo ao alina ny sodrano izay atotra sy hoena ho anareo eny ary dian'izao fidroholo ny fikambanana famaky soratsy masina izao dia tanteraka anareo ny sodrano ny solena ao menarana
izao. Andriamanitra faharetana sy ny fiomonany ampahitana ireo akan Kristy Jesosy. Ao saina iray sy vava iray, miarahana ireo ankarazan'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy Tompotsika. Amen. Dia azontena ny fiangonana izay mandetanana sy rahasorana reny. Aorian'izay dia fandeha-fitenenana misesy amin'ny fandarana ian'ireny dia namarina azy dia ny sama saya tahu itu bisa tahu dia organisasi misalnya pastor atau yang bersifat tadi saya sempat berkenal dengan komisi saya mengenai sebetulnya Olha, cigareta, a medalha de Cuba, a Paris, a Aya, a Bate, a que hoje a gente quer no Cafuz, a Gata, a Saga na Taura, surpreende a Olay. E quando eu passava na Cifiatada, a minha irmã já vai, se sua, vestido, Paris, a Aya, a máquina do itu di media sekian biasa dia membawa dilaksanakan aslinya sobat buka waktu itu sesuatu di pemakanan di mana pemakanan surat Abbas itu di bumi Yerusalem membawa dilaksanakan. Mereka yang tua di Sampatia ambil dengan Sampati dari makanya dengan bersama ambil sudeku ambil sakupa saya ikut sudah najo. Dalam najo bahawa kalau ni siapa sampal siapa pemakai surat Abbas. Dalam siapa mereka ambil pembukaan so sebab siapa menceritakan nama saya itu mengenai saya itu sesuatu susah itu di kita terima di zaman makanya kita lewat harus berkuasa harus berasa di dunia di bulan Maret nanti di siapa nama tu Ramisia masuk tubuh yang salah-salah dalam sekolah nama sampai bahan saja penting saya mendekat itu bahwa sekolah itu berbeda di solusi. Mereka yang tua tadi adalah tukar kadang mereka yang kucing terhadap mantura Siriawa sama dari mantura Al-Zawal sudah dikembangkan itu diberi dengan saya masuk. Amsuna tu sana ni pangkat zo di naik orangnya, ambil sekian makan fusi. Lu ambuca, mungkin ada manca, wani, biasanya membawa di Amsterdam. Yang nak rasanya, ambil tulisan, ini mengatakan itu. Orang tu beri satu deh, tempat yang lebih sekian. Salah, khusus sila bahasa. Pada itu saya wanita ni, pandai ni, jika mana orang ni, keluar ni, jika mana saja. Seperti itu.
Dia mbola manasa fivolana manontolo handray ny fikambanana mpamanan-soratra masina ataovy tena velo za fikambanana zany aza vera hiasa reny izy ireo fa aoka isika mianakavy no ifandrimona ifandray tanana ahafahanza ny fikambanana zany manotoso hatrany ahafahan'ny sambana rehetra efa mitandremana ivorovovo hatrany dia tsy izy tsony le SPP fantatreo le SPP tsara reo sambana tsy an'inao zareo raha zavakitsika dia zay olona rehetra tsy ao anaty sambana asa fikambanana rehetra efa ny fitandremana dia ao anatin'izay sambana anankiray zay zay le sambana pasivy dia aza mamia ao anatin'le sambana pasivy rehefa fa ataovy ao anatin'le sambana mava sy le sambana asa mava isy atao fitandremana mananako azy a dia manasatsika rehetra mitonakaty hiarika ny alao question correcte tian zany dia entsika idiran'ny tompo amin'izao fahasoavana efa nanosanyizao dia idirantsika hariva fidirana berina hariva question correcte tian dia rehefa fehizao dia manantena fahoato maritsika idiran'ny tompo satra tompo fa tsara tena tsara tompo dia farany inomany amin'ny avidy amin'ny raha reo dia raha basady ataoko farany angambany dia raha basady ny vehivavy rehetra reny rehetra zay tonga efa amizao rakisoanareo tompo mombanareo matrika ariva fa ianareo no masoandro no ahitana masoana ianareo no kolokolo anay atao amboa dia rahasoanareo any tompo ampahianareo hatrany amin'ireo andraikitra maro isan-karazany izay mitrahanareo any no matanjare dia izay no manjary fitenenana no manitry tompo hatrany afaka mba mangataka fahanginana avy aza fa tompoko isika narinany eo anomboka fotoana sika dia mba mangina kely azafady salama fa 50 no redontsika miaraka ataotsika mafy rehefa hity zany dia makina amin'ny anaran'ny tompo alleluia midirahan'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina midira azy eo amin'ny abakabaky ny heriny midira azy noho ny asany lehibe midira azy araka ny habeny voninahiny
midy razy amin'ny fitsofana ny anjomaro, midy razy amin'ny fahalesin'ny lokanga, midy razy amin'ny aponga tapaka sy ny dia, midy razy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midy razy amin'ny kipantsina maneno, midy razy amin'ny kipantsina tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinainy samy teran'i Jehova. Alleluia. Rahantsika manao ny hira fa 2:30 amby 700 ny andininy voalohany sy fahatelo. Andiny faharoa azafady. Ivavaksika tompoko. Raha eo mbola misaotra anao hatrany izahay, mbola manome voninahitra anao hatrany izahay, fa lehibe ianao, tsy takatry ny saina tompo ny hatsaranao, ny herinao, na havitana soamantsara ny fanokanana ny fikambanana mpamaka ny soratra masina eto Belanitra. Misaotra tompo fa tsy nahefa na inona na ino izahay raha tsy teo ianao nitaridalana hatrany, niaro anay, nanampy anay ary niasa teo aminay. Ankehitriny tompo, ndreto izahay hitera ny anaranao, hanome voninahitra anao noho izany hatsaranao izany. Koa mangataka ny fanatrehanao feno izahay tompo ho amin'izao fotoana izao. Ianao no hitantana feno ny fitaovana rehetra ho lavorary izany mba ho voninahitra ny anaranao irery any. Dia ireo mpifaninana ihany koa tompo, dia alao izay mety hitahotra ny anatiny, izay mety tebiteby rehetra fa ianao amin'ny fitoniana azy ireo. Ireo mpikarakara rehetra dia ampio izy ireo amin'izany andraikitra izay efa niantsonao azy izany. Dia ho voninahitra ny anaranao tompo, fa lehibe tokoa ianao. Amen. Afaka mipetraka isika? Mbola mamerina ny araba amintsika ho an'izay mbola vahiny tonga eto Belanitra amin'izao. Fandaharam-potoanantsika amin'ity anio ity dia alefantsika aloha ilay lalao question pour un chrétien dia vita izay dia hiaraka hideritsika miaraka amin'ny Joseph Dafy. Mahakasika ilay lalao izavo rehefa mba naheno an'izany hoe question pour un chrétien, mba asangany an-tanana hoe question pour un chrétien. Tariarina ry misy maheno, ny ataloha tsisy maheno mihitsy.
Question pour un chrétien, la loi, fifananana, arasuratra masina. Mitazona dia ny ahafantarana hoe atraiza ny fahatakarana soratra masina, atraiza ny fahalalanao ianao io, atraiza ny fahalalanao ny soratra masina. Mety mandeha isaky ny lahady mandeha ny toroteny mivavaka mandeha ny hira fa lasa routine fotsiny, lasa fahazarana fotsiny. Fa anio andeha isika andalina. Fanontaniana somary miditra kokoa any amin'ny fototra ny soratra masina no isy eo ihany koa ny mahakasika ny tantaran'ny fiangonana Belanitra Ilafy sy ny FJKM amin'ny ankapobeny. Fisotrona lalao dia izao anakivalo izy ireo no sorotenan'ny sampana efa avy mifaninana atsoratra izy ireo dia ireo sorotena valo ireo no nahazo isa ambony indrindra isaky ny sampana. Dia isika izahay reto izay mpikarakara no atao hoe mpamaky teny akady fotsy, avy anakady fotsy zany izahay reto. Izany hoe avy aty aminay daholo ny fanontaniana, tsy misy fanontaniana atahorana hoe ivoaka zany. Avy aty daholo ny fanontaniana, raha teo ny amin'ny fikambanana mpamaky soratra masina tsisy mandray anjara. Dia izy valomena-dara eo izay angatahako mba hitsangana ange azafady. Metsika tehaka mafy be izy. Nozaraina sikajy anankiroa izy ireo. Ny sikajy voalohany izay hiditra voalohany eto dia misy any ioly avy amin'ny AFF, Iania Katekomena, i Tsiria FDL ary Tojo STK. Ireo no irosy voalohany. Dia tsara tsika mifanaraka kely dia ny voalohany. Misy zavatra maromaro tsina mila fanarahana mba tsy hifanditsitsika any aoriana any. Zavatra hifanarahantsika dia izao, afaka mipetraka. Zavatra hifanarahantsika dia izao. Ny fanontaniana, foanana ny fanontaniana raha vao misy miteninareo any ampijery. Raha vao misy miteninareo vao maheno zany ny olona ato dia foanana io fanontaniana io raha vao misy miteny. Fanontaniana tsotra be eny eo fa izy valomena-dara no sanandray anjara. Fa nareo mbola amin'ny heritaona vao mety ho sahy. Dia rehefa tonga eto izy mety ho adininy tampoka io. Nareo mety mahay le izy fa nareo tsy sanandray anjara. Dia aza tenenina izy rehefa eo, mety hikorotana tsinona izy rehefa eo. Zay foanana ny fanontaniana. Raha vao misy miteny valim-panontaniana nareo. Faharoa, izay tenenin'ny mpanadina ihany izay tenenin'ny anarana no miteny. Izany hoe manindry an'ity bokotra ity zany zareo izay mahatsindry voalohany ka mirehatra dia tenenin'ny mpanadina ny anarany izay izy vao afaka miteny. Fa tsy hoe ainy izy dia tonga dia miteny dia namany tsy izy ihany ny valiteny, nama amin'ny mamesy papa ho an'ny hafa ihany zay. Fa mila tenenina mihitsy aloha izay vao afaka miteny. Ao dia ny fandehan'ilay lalao dia izy efatra miaraka mandeha, misy ireo 9 points gagnant dia olona telo ny afaka amin'io. Vita izy telo izay telo mahazo isam-bony zany mandeha voalohany vita izy telo dia misy an'ilay hoe 60 secondes misafidy time anankiray izy dia misy fanontaniana 10 vandiny eo anatin'ny 60 secondes. Dia izay mahazo isam-bony indrindra anankiroa amin'ireo no manao fasafasy. Manao fasafasy izy izay mahazo isa 5 voalohany no manao final. Dia ohatr'izay ihany koa ny groupe B manaraka avy eo. Ao zao ary dia asehoko
toko anareo ny jury mangataka ny jury mba hisangana azafady tompoko. Jury anankiroa avy amin'ny mpamaky teny Akadifosy raha isika mitehaka mafy be izy. Ary eo ny mpanadina dia raha isika mitehaka mafy be tsy mety miakatra izy raha tsy raisina mitehaka mafy be. Farany anarany izy zany ny Julien-tsika amin'ity an'ity aino fa tsy Julien ntsony moa. Dia efa mandeha ny fotoana valisoa efa tazanareo reto ambany reto misy valisoa nomenany zareo fa any amin'ny tapatapaky ny Joseph Dafy any tsika makaina kely dia amin'izay no atolotra ilay izy. Lasitsika azafady pasteur. Eny ary tena teanao azafady mafy be mihitsy raha mba sitrakareo. Misy zavatra tiako hoeritseretinareo reto zavatra vitsivitsy reto. Ny voalohany dia zao ny hoe ato an-tranon'Andriamanitra isika. Ndika zany alao mba ajaina le fahanginana. Ray koa fahalalana ny tovozitsika eto. Ndika zany raha mitabatabitsika dia very le zavatra tokony mba fahalalana ity angetsy zareo eto no mahazo tombony. Fa isika lasa mahalala hoe ay ve mivalon'le hoe taizy Jesosy miteraka kay tsy hoe tany anina. Aitsika zany na fanontaniana mora. Fa misy fanontaniana sarotsarotra dia lasa mahalala an'izay tsika. Dika zany mba ezao mihitsy mba tsy hitabataba. Raha ohatra ka tsy afaka tsy hitabatabitsika dia mety andray fepetra ihany zahay. Raha tsy afaka tsy hitabatabinareo dia andray fepetra zahay. Tiange raha ohatra ka tena hoe tsy mety mihitsy tsy maintsy hitabatabinareo dia azo ajanony. Azo ajanony ty raha ohatra ka tena tsy maintsy hitabatabitsika dia hitabatabatsika natao fa any ivelany. Ato zao mbola misy hitabataba ihany. Alao mba mangina amin'izay atsika. Zay tahiny Jesosy nareo alao mba manginitsika azafady. Sotra to zay hitabataba dia mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Any ivelany fitabatabana fa tsy ato. Zay sotra to tsy mety mangina mihitsy. Ao ary vonona ve tsika? Vonina ay kosy tsy henoko mihitsy zany tenenareo zany. Aty hoe? Ato hoe? Ndao hifaninanareo zay mahavita amin'ny teny mafindritra mioraka mafy be vonona mafindritra. Ny ary ambony hoe? Ato amin'ny ilany hoe? Ny eto ampovoany hoe? Ny ato hoe? Resika ato iny ampovoany ray manontolo eny anisan'ny tompon'ny fiderana. Ataontsika mafanty fotoana ity afaka mitehaka sika, afaka mioraka sika fa tsy mahazo manova le valiny sika. Ao lasitsika any meko ny parany ny fotoana re. Tarita lavabe tsony ny fotoana fa efa lasa dia lasa. Miakatra avy hatrany ny mpifaninana voalohany raitsika mitehaka totovola. Manaraka zao firy sika manao ny dekona sy ny lolona. Ioli asa fitirina ny filazany tsara any katekomena. Ireo mpifaninana ko satria izy ty lalao dia manasa n'ilay mpitondra n'ilay anao ny atsapaka ho atao atsapaka vetivety. Ny fanontaniana lolovin'ny reto mpifanina
Simeon reto, matawatsapaka ny fanontaniana olaolaviny reto, fanontaniana voalohany ve sa fanontaniana faharoa? Aiza le izy? Aiza? Faminany ao amin'ny Baiboly. Hevitra faharoa, fahagagana nataon'i Jesosy. Fahagagana nataon'i Jesosy. Hevitra fahatelo, apôstôly Paoly. Ny apôstôly Paoly. Ary hevitra fahaefatra, ireo tanàna ao amin'ny Baiboly. Tanàna ao amin'ny Baiboly. Aveo, faminany ao amin'ny Baiboly, fahagagana nataon'i Jesosy. Ilaina moa ilay video avy amin'ny télé. Atao kely fotsiny ao maka kely olona ray fotsiny alainao ao dia aveo manao final anao ampahankely dia maka Mainao miteny valiny, mainao manao hoe tsy haiko na tsy inona izay maninao azy. Fa raha vao mandà fotsiny ianao dia tsy hitako dia mandeha any. Inona misy? Fahagagana nataon'i Jesosy. Rehefa vonona ianao dia manindry ny Baiboly Epôly seconde. Ao amin'ny Baiboly. Ireo tanàna ao amin'ny Baiboly. Epôly seconde avy hatrany raha vonona ianao manindry. Lalanao aiza Isaony no nifanena tamin'i Jesosy ka niakarapaka tamin'ny tany. Tao amin'ny nosinina ny apôstôly Jaona no nanoratra ny Apokalipsy. Tao amin'ny tanàna ina i Jesosy tafaresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana teo am-patsakana. Tao amin'ny tanàna ina i Jesosy tafaresaka tamin'ny vehivavy Samaritana teo am-patsakana. Taiza no nipetraka i Lazarosy mianadahavy. Avy aiza ilay lehilahy mpanan-karena nangataka ny fatan'i Jesosy tamin'ny Pilato. Tsia, mpitandrina ny fiangonana taiza i Timoty. Taiza ilay tanàna saika anaty sirany Jona. Iala tsy eo anaty an'Andriamanitra. Masoloe. Baswa. Patlak. Anarana patlak. Azuma isa efatra. Nanduva ny fanjakana iray tamin'ny faritsy Galilea sy ny manodidina azy. Io mpanjaka ity. Nanduva ny fanjakana iray tamin'ny faritsy Galilea sy ny manodidina azy. Ity mpanjaka ity. Antso. Pilato. Azona isa telo napiditra ny jalona mpanao batisa ny ranomaizina ary antso iza Herôda mpanjaka isa telo antso anaran'olona azona isa efatra vehivavy manana ny tantarako aho teo amin'ny fivoahana zanak'Israely tany Egypta ary maty tany Kadesy aho ka milevina. Yans? Izy? Miriam? Ekena bateny isa efatra. Biby ao amin'ny Baiboly. Azona isa efatra. Antso? Isa enina, sarika, isa aotra. Biby ao amin'ny Baiboly. Azona isa efatra. Biby ampitahain'ny mpaminany Jeremia amin'ny Egypte. Biby ampitahain'ny mpaminany Jeremia ao amin'ny Egypte. Sarika? Tsia? Iso? Azona isa telo. Raha maditra izy dia ampitahain'ny mpaminany Hosea amin'ny Israely. Sarika?
ireu api fatem un farfernunță Simona Pandukut
azonay saray nanaganan bendera atur kasih tamin mati nanaganan bendera atur kasih Yats Fuan dari si naitanawan tidak mati. Sudah bisa kamu niri apa dalam aku sudah termasuk aku nak terpilih dalam Fana, ani sampai apa karena jawab lain wanyak tempur. Fana kan ani sampai nampilkan tapi orang lain wawang di tempur. Yani Sampiana Dis Yas Siapkan Asumir setelu Nampilkan Tewa mengisituera na mas na drink Yani Asuyasa dipakati sekian awal. Yani saya ini ada saya di sana untuk nyawana lihat saya awal sih orang kecil dulu hari ini mau apa sah uang itu bawa kamar semuanya. Gira chiara, si vede
Eu acanto fideranirai rehefa todiso andany trao eno toerana mandraky izay amin'ny fifary ao an-trano raha eo akanto fideranirai rehefa todiso andany trao eno toerana mandraky izay amin'ny fifary ao an-trano raha avela azolaka fiderana Tuputinge Avena Azulada Fiderana Sutoka Boya Tuputinge Semana Tama Magubo Satan'Andriamanitra sika ny amin'ny fotoanantsika androany makasiana zany Andriamanitra fahatsiarovana ny nandraisanareo anjara amin'ny fifaninanana question présidentielle totika ary makasara zafady itsy ho an'ny sampana fifoazana Yang pastor, bisa makan, ya. Saudara Dinda, kami Federasi Lanjar. Wani sapana, palavrini sesuatu mana? Wan sapana tanura Kristian di Sultan Biasa satu.
Misaotra indrindra tamin'ny fandraisana anjara ho an'ny sampana sekoly alahady solotena tompo aiza ny solotena ny sampana sekoly alahady azafady aiza izy ring avario zany ay madame avata ho an'ny sekoly EPPR école privée pasteur Rakotonavana magasitraka tamin'ny fandraisana anjara ho an'ny catéchomène andian'ny fanantenana catéchomène andian'ny fanantenana ho an'ny sampanasa fitoriana filazantsara nahazo lecteur tehaka mafeo anazy misy maripakasitrana anankiray tia omentsika sampanapanazava stily azafady sampanapanazava stily solotena tompoka ny baiboly dia menay amanaraka satria tsy ampy izy teo tonga kosa ho an'larana voalohany tsika teka mafeloana izay mahazo ny télé écran plat Yatsu raha toka falenao dia mitea raha toka falenao dia mitea raha toka falenao raha toka falenao raha toka falenao dia mitea teka mafeo any Yatsu tena rabany antso nahazo ny larana voalohany marianay fa ny baiboly zany ho an'ny mpanday anjara fa ny certificat kosa dia ho an'ny fikambanana eny ary tompoko tonga amin'ny fotoana izay amarana ny Joseph Dafinirany izao alohany amarana ny fotoana ka dia teka mafea andaisasika Joseph Dafi amin'ny amaranany mirany Show me what you want to. Jesus